indray ilay mpanompo mbola namindran'Andriamanitra ka itokiny tondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana janoary anambaratsika fitsikena fa fian'Andriamanitra ny helitsika diovin'Andriamanitra ny fahotatsika ary tombon-dary ho antsika mpino azy zany ampitomboin'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany mba hahafahanareo mandray zao afatra avy amin'ny tompontsika izy amen. Vaovao ny taona manavao ny famorampony amintsika Andriamanitra araka ny fanampanantenana antsika tamin'ny 2 janoary ary dia raisy ny antanana ny fiainan'ny zanany zao no natoko 10 iovaka itsika andraisantsika ny afatra io. Zaho no vavahalo i Jesosy raha izaho no idiran'ny olona dia hiditra sy voaka ary hahazo hanina izy. Ary atenantenan'ny zao natoko 10 zany andraisantsika ny afatra zany mba tsy hahalava taria fa mazava ny afatra hoe misy vala zany ao matoa misy vavahady ary raha amin'ny fiainana amaha kristianina ny atao hoe vala mitsotra indrindra azo antikanana zany dia ny fiangonana sa inona ny vala aminareo ampidirovao ao anaty vala ny olona tsy novakitsika ny 150 hoe manana ondry hafa aho zay tsy amity vala ty fiangonana zaho no vavahady hoy Jesosy raha izaho no idiran'ny olona dia hiditra sy voaka izy ka hahazo hanina. Andro fantatry ny fiangonana rahateo ny fa andro andoran'ireo zanatsika tena ho an'ny tompo mba iraisan-databatra aminy zany hoe raha ataon'ny fiteny mazatra sy azon'ny olona amin'ny fiainam-piangonana dia hoe manao intégration fiainan'ny fiangonana reo zanak'Andriamanitra raha izaho no idiran'ny olona on s'intègre fa tsy olona mihevaeva amin'ny fivavahana tsy olona misalasala lava mba inona moa zany nasehonao fa mpino anao raha eny ny fiarahana amin'ny kristianina namany eny dia misintègre eo aminao misampana ho avy zao fifidianana rehetra teo ivon'ny fiangonana s'intègre ianao miditra raha izaho idiran'ny olona miditra makao fiangonana Jesosy Kristy ianao dia mandray andraikitrao zany olona intégré zany natonga nyteny anareo tamina fezitra ny sasany hoe aiza fiambana misy anao dia ao amin'ny STT sampana tseniny tsy engagé zany ianao hanitra lasa mpanakina ianao ny faranao satria tsy misy atao fa rehefa manao ianao zay tandrifianao iny ataonao tsara iny dia hiditra sy hivoaka la liberté de tout à chacun ny fahafahany tsirairay amin'izany izy olona manana ny tompo azy zany hiditra sy hivoaka ary hahazo hanina eo andray sasany to ay tsaky zay hahazo hanina fa ny haniko i Jesosy dia manao ny asany raiko zay nadiraka ny hanitsika dia manao ny asan'Andriamanitra. Ifonana amin'ny zanaka rehetra tamin'ny 3 Desambra lasa teo ifonana amin'ny rehetra hoa satria mba mankamonjy nanentana dia avy dia natao ny asa mba niandry hoe mba hoe nitao hiasa aniny tsika tamizay anadio fiangonana afantatrareo ihany izy
tonga teto zany a efa nisy zanako anakefatra dia za zany fadimy dia mandra-paharivo ny andro teo amin'ny 12 miaraka teo zahay nanala zay vovoka fitondranareo amin'ny kiraro miditra ato a ny kiky raiso amban'ny dabinao tsy rairay fa tsy misy suigomantsiny raha tsy vonapetaka ao androany tsisy tsony ao nandady tao zay nanalany zany ny hanitro ny mahafapoary ny mahavelona ny atserovaka tena mivelona ao ny tompo ao dia ny manao ny asa dia manoka teny ianao manoro teny ianao mandamim-potoana ianao miaritra miafy ianao manompo an'Andriamanitra tsy hoe manompo amin'le teoria oaizinareo hoalim-piangonana fa manina hafantoana an'Andriamanitra io dia bien manompo an'Andriamanitra fa tena miasa misy diakona namana zay a nomeko andraikitra manokana izy mitsy nyteneniko anaka isaky miditrato ianao mitondra chiffon madio dia mamafa an'ireo fitaratro ireo fotsona andraikitrao a rehefa miditrato anao rehefa tsy madio io dia tsy nanao fampitonao an'Andriamanitra ianao zany anaka zaho koa hoe dia tsy ho vita baty azay vitarainy fitaratrakely fa io fa misy fotoana raisinotro zao maraorao mitsy nitananao mandray an'io zaho mivavahady raha izaho hidiran'ny olona dia hiditra sy voaka ary hahazo hanina izy dia manentana ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'izao alahady voalohany amin'ny taona izao a andritry ny 13 andro mihoatra mba samy andamim-potoana samy katsakatsaka zay tokony atao izahako n'ity taona ity dia izao no ataoko an'nytoko an'Andriamanitra aty amin'ny fiangonana satria vavahady vala no resaka ankoatra io le efa nampianariko anareo hoe tadio anaka fa namana sady oviany an-trano azy ianao dia maninona manompo an'Andriamanitra ianao fa iny efa mba any an-trano mamafa trano ianao dia maninona manompo an'Andriamanitra ianao ninona ataonao fiainanao dia famponao an'Andriamanitra avokoa fa manokana zany resaka vala sy vavahady zany a fiangonana io dia manana ny anjara famponao an'Andriamanitra ianao ao amin'ny fiangonana alakalazako azy teo vao amin'ny herinandro io amin'ny herinan'io zany dia efa manomboka ny entana dia ho tsinjaraiko aminareo eo hoe reto avy ny zara fanompona efa miantsy ny tompo atsika ry havana dia samy mandamina amin'ny fotoana ny tandrify an'izany dia misoratanarana atsy ny taratasy fisoratananarana miandry anareo dia misoratra anarana ho amin'izay zara fanompona tandrify ho an'ny tsirairay fampangalatra sy jiolahy izay tonga taloha hoy ny tompo ary misy an'izany eto tanàna mpangalatra sy jiolahy ninanao tao fanao ny jiolahy mangalatra ao an-trano fa tsy zany ny filazanay mpitoy filazantsara azy dia hoe manjono ambovo ngamba tsy azony sasany zany satria izy sady tsy mpanjono izy ny tsy mpamovo tsy fantany kory zany hoe vovo fa ny amin'ny ankizy zany hoe vovo dia trano aiza ny vovonareo ny mpanjono ambovo dia tahaka io ataon'ny olona io ianao efa hitany fa io mpivavaka am-piangonana io ianao fa fantany isaky ny alahady ianao efa hitany iny fa miainga oizy ianao iny dia hivavaka fa fantany fa manana ny fiangonana ivavahanao ianao dia indray izy mbola tonga manjono anao ohatranao mba fantatrao io fiangonana ivavahanao io tsisy io aty'izy manjono ambovo zany fanao ny jiolahy mangalatra trano raha tsy izy reto fiangonany reto
efa zato taon'Andriamanitra miasaka atao anatin'ireo fiangonana ireo. Atalan'Andriamanitra nanorona an'ireto. Raha tsy firy io lefa nahita famonjen'Andriamanitra teto amin'reto fiangonana reto. Dia tonga ny Jolay angalatra androba manjono ambravo sofa ary marina zany matonareo mbola tafajanonareo raha tsy manao sabaka tongotra ilany ity tongotra ilany ity raha tsy manao zay nareo matonareo mbola tafajanonareo dia marina ny teny tompo hoe fa niondry tsy texte niondry tsy niaino azy natao dolo zay fomba rehetrarehetra nafahana ny teny ny télévision ny gazety natao dolo fa niondry tsy niaino azy manao koenina ke inezany zava fotsy tic-tac do ianaram-bokeny ny lalana tsisy dikany aminy zany niondry tsy niaino azy fa niondry ko meno feoko ary zaho mahalala azy ary izy manaraka azy ny tompo. Nao zany a tena mila mamantatra hoe feon'ny tompo fampianaran'ny tompo araka ny soratra masina ve zany zavatra ampianarana zany sady zavatra tenitenena fotsiny andonana zay efa mba hanananao andotanana zay efa mba nisokirinao angotana zay efa mba namoreran'Andriamanitra tany am-ponao tany so dia zavatra ataony zany fotsiny reny dia mahay mamantatra ianao mikaroko mihitsy ianao hoe tena fanaraka ny fampianaran'ny ten'Andriamanitra zany lazay namiko zany sinon do ary inao io ny toe-panandro zareo tao Tesalonika fa ny toe-panandro zareo tao Beria zafady ny toe-panandro zareo tao Beria dia fara kokoa no ny anjareo tao Tesalonika satria zareo tao Beria nantinika ny soratra masina isanandro namariny zany na tsia zany toe-panahy kristiana raha misaratra ampianaran'ny olona misaratra lazain'ny olona dia marinao amin'iny ten'Andriamanitra ity no fetra fefy lanja anamarinanao zay ambarambaran'ny ilo aminao iny fa ny fangalatra tsy avy raha tsy amono sy andringana fangalatra sy andringana sy amono ary zay no ataon'io tonga tao amiko ny zanako mitantara mitaray tavonjy ino ty tataray ity ohatra vonjeo ihany noho ny anarana zanakakaty fotsy tao moramora so dia mila ny tokotany any ay misy zanako ny tokotany ao nangalary ny sasany tany natao ny sasany samobelona tany dia raikitra amizay le mpangalatra sy mandringa anary mamono alefaso le mpafolo-karena nasovaliny eo a nalefa temperatana satria mbola misy ny temperatana mpafolo-karena ary io takina io a misy mihitsy ny administrateur tonga nefikanao irahana hoe efa volovy eny mpafolo-karenao tsy avy aminahimponao tsy avy amin'ny fahatapa-kevitrao tsy avy amin'ny faharisinao lahatra eo natreny tompo hoe satria mitahin'Andriamanitra satria nataon'Andriamanitra dia manao mpafolo-karenao tsy zany fa takina ny sisa tavela amin'ny fananany zanako teboka telo tany saina amizay efa lafo rehetra tomobila ray sisa efa namidy dolo zany fanao ny mpangalatra mandringana mamono fianakaviana rehetra efa samy mitsangam-bolo dolo ndio amidiny koa io tomobila io anaovana mpafolo-karena ray sisa ary tsy mangalatra zany mahantra zany izy nanao angalariny mahantra ary marina ny teniny koenina tsisy mahantra azo afaka any ho any amin'ny fanjakany lanitra ho izy koenina manakarena any mazo makany satria zay ny fampianarany zareo mpanakarena ihany tadiaviny misy okikisany misy otangosany misy volosany ohatrany mamory akoho io volosany nefa rany any tsisy akanjo tsongy akoho
fa izaho avo i Jesoa mba hananany fiainana sady hananany be qu'il vive en abondance. Ny fiainana feno, ny fiainana mahafiainana azy. Zao le fiainana mahafiainana azy. Ilo ampianariko anareo atao am-piangonana hoe raha mampalahelo ny zavatra mitranga dia manino mitomany. Haza eo bebe mamemosesio beloa eo zarafa ty kristany za tsonga mitomany zay. Raha mampitomany io dia tomany tomany satria makarary le izy. Mahavaky fo toe zavatra dia vaky fo ianao dia manatona tombo aratra sy tsara mahafaly ny zavatra dia mivaly ianao satria mahafaly izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zany atao hoe tena fiainana. Fa io rehetrarehetra mitranga io izy ny mamiasa mitombo. Fa ny zavatra rehetra nataony Jehova ho bolana fahina ambin'ny folo andiny faefatra, ny zavatra rehetra nataony Jehova dia misy antony avokoa. Dia matoky ianao amin'io zavatra avela toko mitranga io na ny mangatsika na ny mafana. Genesis toko fahavalondimy faharoa roapolo nivakitsika teo. Dia avela toko mifandimby reny fa misy antony avokoa. Ary antony avy teny lesona 31 décembre antony aneny anomezany ianao zay tsara indrindra fiainana be dia be. Ça concorde miaraka tsara zany a omeny tompony tsara indrindra ianao omeny fiainana be dia be. Dia io anao velominy omeny fiainana be dia be io no ijoromy. Ary eo ny farany mitoriteriko tia zaho mpiandry tsara. Mpiandry tsara manotra ny ainy amonjy velondry fa mipikarama satria tsy mpiandry izy vo tonga ny ambody dia lasa izy mandositra fa tonga ny ambody misambotra ny ondroka mampiaka azy. Eto ano miaculpause izy nareo miteny hainareo. Ary eto any taonatren'Andriamanitra amin'ny mampitandrina ny tendren'Andriamanitra ahy eto amin'ny Ezekia makady fotsy. Raha sanatry ny misy izay zara fiandrasana tsy vitako taminareo ifonako tokoa avelaveloko. Tonga ty taona vaovao manolo tena ho an'Andriamanitra indray aho anomitra mba ahafahako mahefa zay tokony ataoko aminareo tsirairay. Ianarako ilay ataon'i Jesoa hoe izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy miaondry manolotra ny eko aho azoko atao zany mba honjen'Andriamanitra anareo. Ka raha ho hitako hisy ambody tady isambotra anareo dia hifanandrina amin'ireny ambody ireny aho. Raha misy ambody mitsofoka ao anatin'ny vala ao mitady andingana ny ondron'Andriamanitra nataon'Andriamanitra andrasako ato amin'ity tranony ity amin'ity valany ity hifanandrina amin'ireny minarany Jesosy Kristy aho. Ary mangataka amin'ny tompo ao mba ho tafiny zay helo mpandreseny zay ahatanterahatra zany anjara fiandrasako zany ahafahanareo mifikitra tsara ao amin'ny tompontsika, ahafahanareo mitoetra tsara ao amin'ny tompontsika. Farany satria alahady voalohany amin'ny taona zao dia mamety hoy ny tompo ary fantanareo fa tsy perikiperintsika eo hoe ho raisitsika io. Zay le ranjakabola rehefa mitondra fiangonana mitady sy mitaky mangataka amin'ny ady varotra amin'ny tompo. Inona ny tompo
no afatra ho an'ny fiangonanao. Zay izy mampiandry tsara azy zay, mampanambara ny apôstôly. Tesaloniana voalohany 5:5. Sokafy fa mamety anao io, mifandraiky amin'izany afatra rehetrarehetra zany. Tesaloniana voalohany 5:5. 1 Thess 5:9. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy. Aza nisy manaiky sanatria tonga any aminao any reny ambodisy tsy ho lasy mpangalatra reny hiteny aminao hoe ianao dia voaroso, ianao dia mbany fahatezeran'Andriamanitra, ianao dia tsy ho afaka mihitsy ny fiainanao io raha tsy manaraka anay. Hoy ny mpangalatra, aza manaraka azy. Fa Andriamanitra tsy nanendry ianao ho amin'ny fahatezerana, ho amin'ny fahavelezana, la prédestination pour la perdition. Tsy natao amin'izany ianao, ao amin'ny famonjena. Ianao dia efa nomanin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Ny zavatra rehetra atao io dia ny atokavana ianao ho any amin'ny famonjena. Ny zavatra rehetra velany mitranga fiainanao io dia atokavana ianao ho any amin'ny andraisanao ny famonjena. Kaza ketraketraka anaka izy, ninninona mitranga. Mety ry ny hira fa 7:7 eo raha tamin'izany no anaovana azy hoe ninninona hitranga ny tompo na ny lanitra ho manga. Zaho dia ao amin'ny Jesosy atrary, zaho dia hifanfika 3:7 hiaraka aminao a Jesosy, hifanfika ao aminao ao. Ka na isy tafio-drivotra, na isy afo mitetaka rehetra aretry ny olona fanenjehany zany, na isy zava-farotra hitranga fisiatrana ny fononao zany, matoky ianao. Fa niraisan'Andriamanitra aiza ianao? Eo am-pelantanany. Fa tsy misy maharobaka eo an-tanan'Andriamanitra. Ninninona mitranga eo mihazo anao eo am-pelantanany ny tompo, tsy misy maharobaka anao any. Matoky izany ianao. Andriamanitra tianao manatry ny Andriamanitsika. Izy mihazo nanao amin'ny tanana ankavanany fahamarinany, ka tsisy maharobaka zay eo an-tanan'Andriamanitra. Anatin'izany rehetrarehetra zany nole anatonantsika ny tompo, sao nisy tena nilazanao fa nilazan'Andriamanitra ianao dia hifono zany. Sao nisy fotoana nilazanao fa tena tsy fony Andriamanitra no satria zao zavatra zao no mitrano, hifony amin'Andriamanitra zany. Raha nisy zay renao sy hitanao tamin'ny fiainanao mihitsy hoe nanotanao tamin'Andriamanitra, fotoanan'izao hibebao zany. Raha nisy bitsibitsiky ny fanan'Andriamanitra, tsy voalazako fa ny fanana tompo mateny zany eo amponao, hitaomany ianao ho amin'ny famonjena, dia mety izinao anatin'azy. Fa fotoana ny alio, fa tsy rampitso, tsy rehefa avy eo, fa isaotsika miteny zao dia hifony zany. Fotoana ny fifonany zao andraisanao famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny ty taona vaovao menao ty. Man'Andriamanitra mivonahitra. Amen.